Tafaona amin'indray tompoko lasy tompoko avy ny tenako amin'ity ariva ity manasanao raha naraka ireo vaovao zay voangona tamin'ity andro androany ity mahakasika indrindra ny délestage no anomboantsika ny fampahalalam-baovao nahazo vana ny fahatapahan-jiro sorano teto andrenivohitra sy ny tany amin'ny faritra tamin'ity herinandro ity nitondra valiteny mikasika ny délestage ny filoam-pirenena teny Ampatongava ny teny Vato no resahany ihany koa ny momba ny fananganana ny fitsarana natokana ho an'ny mpitondra ary ny momba ny ady amin'ny andramena. Mitaky ny anaovana fanadihadiana momba ny famatsiana ratsolika ny Jiramany filoam-pirenena Hery Rajaonaromampianina. Raha ny fanazavana netiny dia nitombo 3,000 metatra tora-telo isam-bolana ny fandaniana ratsolika ataon'ny Jirama raha oharina tamin'ny teo aloha ary misy 30 miliara ariary ny elanelany. Dia nammibaiko ny tao gouvernementa ny ama le olana satria raha tamin'ny voalohany délestage maro ireny lazain'ny ministre ny angovo ireny hoe lafy ny teknika le izy simba ny groupe tsy nisy ny groupe sy ny sisa efa nivahana kely fa ity indray ny sakafo le izy ny mari sakafo an'le izy dia hoe tsy ampy ny angovo zay vetina amputana izy ireny zatra magaga dia zao ny angovo zay nampiasaina tamin'izy io eo amin'ny 6,000 mètres cube eo 9,000 metatra cube isam-bolana tao anatin'izay ray volan'izay niakatra tapoka le izy lasa 6,000 metatra cube ny politika tsy mitombo ny volamiditra tsy mitombo za dia fanampanao fanadihadiana hoe anjana manao fanadihadiana mahakasika an'izay satria tafakatra any amin'ny 9 lavitra ary 30 miliarda zany ilanelan'izany ary mahavarina le izy za androany dia iaraka volan'ireo tompona andraikitra reo zany ampamoren'izy ireo hijery an'izay fa tsy maintsy vahatsika aingana dia aingana io zavatra io ka resaka famatsiana solika zany ny tena anton'izy fa tsy hoe tsy fisina groupe na fahasimany groupe any amin'ireo toerana samihafa ireo afa-tsy mihany ny toerana sasany tahaka ny Tomasina zay efa nitorana vahaolana ary inona fa ahitana vahaolana maharitra mihitsy zany. Momba ny fametrahana ny fitsarana natokana ho an'ny mpitondra na ny haute cour de justice dia manana ny ambara ny filoam-pirenena. Fa maninona le izy tonga dia lazaina hoe mihitsy tafatsangana le nefa koisany amin'ny 5 ny volana janoary akory misy mifanamby zay atao alao ngambo jiditsikelikely eo fa dia ozy hoe zay fa miezaka amin'ny zavatra rehetrarehetra amin'ny fanamby zay atao indrindrindrindra raha hoe lalàna mamaritra hoe tokony atao izy tokony atao aloha zay dia anaja an'izany zavatra izany. Mikasika ny ady amin'ny trafika an'Andramena dia laza ny filoam-pirenena fa mitohy ny ady. Ainantsika ireo tokony arovantsika ireo marina fa tafiditra anatin'ny fahasairana na ny firenena ny vahoaka fa naizangaty zany ny fototrafitrasa ifizana ny ametrahana azy fa ny fiarovana ny zavaboary fiarovana ny Andramena reny dia everina fa tena zava-dehibe satria tena mahita tombontsoa reny inge tsy isika avoaka malagasy tena mahita tombontsoa izy reny fa dia ireo mpandrarava mivelany zay vidy sy mamaritra an'izy ireny rehefa avy eo ka inona ny atao efa misy mifanenjehana atao raha mampirisika reo na ny fitsarana na ny gendarme polisy reo amin'ny région ny administration territoriale maro samihafa hoe toizo ny ady zay ataonareo aza mijanona ary aza sasatra ny manohy ny ady fa tsy maintsy resitsika ireo. Mikasika ny fifidianana amin'ny fiaramanidina indray dia nilaza ny filoam-pirenena fa zava-dehibe ny fifidianana fiaramanidina vaovao. Nilaza ny filoam-pirenena fa zava-dehibe ny fanaovan'izany satria tapitra ny faran'ny taona ny fanofana amin'ny Boeing 737 ampiasain'ny Air Madagascar.